Valomerabantsika rehetra aminaran'i Jesosy izay tonga eto atoerana amin'ity andro androany ity. Faly ihany koa miaraba ny tsiray avy izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra androany. Dia miaraba manokana ny ankizy any Fransa izay manao fionana ary zareo mandritra ny 3 andro manomboka zoma sabotsy lahatra tsy mahay anara-tanàna any fa miaraka any zareo misy eo amin'ny 2 eo dia miaraka toerana anankiray izy dia miaraka manao fanompoana androany miaraka amintsika eto. Faly mandray antsika rehetrarehetra ary manona fahasoavan'ny Tompo amintsika rehetra. Amen. Dia aniotsika hifampizara ny afatry ny Tompo dia tena miankin-doha tanteraka mihitsy amin'ny fanamasina fa be dia be loatra ny information mitobaka any anaty koa any dia matahotra sao dia hiparitaka ny zavatra izay ambarako eto fa mihitsy manantena fa ny Tompo hiasa dia izy ihany koa no hiresaka aminao satria ianao dia vahoaka ny amen. Tsy vahoaka amin'ny paster Tovo ianao ka hoe izany no hiadidy ndraikitra ny aminao anao izay fomba rehetra azonao ny resaka fa vahoaka an'Andriamanitra ianao dia izy no anao izay azonao ny resaka. Lazao kely ilay namanao vahoaka an'Andriamanitra ianao dia izy no anao izay azonao ny resaka hoe. Amen. Dia ahoana reny anaovantsika azy tonga dia taritiko angamba ny resaka dia fehtsika mijery soratra masina rehefa tonga fotoana anaovantsika an'izany. Tamin'ny larobitsika dia nanomboka ny resaka zava-panahy fa ny tena marina dia efa elaela kely ihany no ataoko hoe tao anatin'ny tapabolana teo eo angamba na eny ohatrohatr'izay dia niposesika tany anatiko tany ity resaka zava-panahy ity. Dia misy zavatra vaovao omen'ny Tompo dia misy zavatra ampatsiahivan'ny Tompo ihany koa an'ilay izy. Dia ny zavatra tiako zaraina aminao n'ity androandroany ity dia ny atao hoe olona araka ny nofo sy olona araka ny fanahy. Raha tsy diso tamin'ny larobitsika efa niresaka an'izany zavatra izany fa itoy lalindalina kokoa isika izany dia ifampisara misy kokoa ao anatin'izany zavatra izany. Vao manomboka ny tantara raha lasy anabavy dia misy fanasarahana foana ataon'Andriamanitra. Misy fanasarahana foana ataon'Andriamanitra ao anatin'io tantarany Baiboly io. Misy karazana olona roa foana mipetraka ao anatin'io tantarana Baiboly io. Fa nanomboka nanota i Adama sy Eva aloha no foronina olona araka ny fanahy. Satria ositsika tamin'ny larobia hoe no fofonin'Andriamanitra fofinaina avy tamin'ny vavorona izy. Ale fofinaina avy tamin'ny vavorona dia tsy io respiration mivoaka amin'ny orintsika io, tsy io natao hoe fofinaina avy tamin'ny vavorin'Andriamanitra. Fa fofinaina avy tamin'ny vavorin'Andriamanitra dia ilay fanahy ao anatin'ny olombelona tamin'izany fotoana izany dia tsy iza fa i Adama sy Eva. Ireo olona ireo ny atao hoe olona araka ny fanahy satria maninona sady manana ny fanahin'Andriamanitra izy no manana n'ilay fanahy zanak'Andriamanitra. Tsy biblika ny hoe ny olombelona rehetra dia manana fanahy daholo, no? Tsy biblika izany zavatra izany. Fa ny biblika dia Andriamanitra namorona ny olombelona tena dia aina dia fanahy, corps, âme, esprit. Ny biblika dia manambara fa rehefa nanota ny olombelona dia éliminer ny esprit-any, maty ny fanahiny, dia mandeha fotsiny amin'izao ilay vatana sy aina. Ary io vatana sy aina io ilay mirenireny fotsiny manerana an'izao tontolo izao. Ao anatin'ny Baiboly io dia misy karazan'olona roa foana, misy lalan'olona, misy tantaran'olona roa foana. Na dia tsy mbola nisy an'io karazana olona faharoa izay atao hoe olona ara-panahy io ary ankoatran'ny Adama sy Eva amin'ny testameta taloha. Dia misy an'izay lalana izay foana soritin'Andriamanitra. Mbola ao tsara ve ianao aloha? Ao tsara. Dia misy an'izay lalana roa izay foana soritan'Andriamanitra. Etsy andaniny dia misy an'i Kaina izay olombelona manome sary an'ilay olombelona taranaka
taranaka Adama sy Eva izay maty ny fanahany. Izay mandehandeha fotsiny eto amin'izao tontolo izao. Hozy izy filaza soratra masina milaza hoe i Kaina dia mpirenireny. Ino moa ny atao hoe mpirenireny? Ny atao hoe mpirenireny dia mifo maraina izy a. Dia tsy hitan'izay anaovana an'io tontolo andron'io. Fa dia lasa fotsiny ihany izy. Ino moa ny atao hoe mpirenireny? Ny mpirenireny dia tsy mahafantatra hoe inona no ataony an'io, dia ho aiza izy, dia ahoana ny fiainany, ahoana ny plan sy ny sisa. Ny olombelona rehetra nanomboka tafasaraka tamin'Andriamanitra dia mpirenireny avokoa. Ny indrim-pisehoany no samihafa. Fa ny olombelona araky ny nofo dia mpirenireny. Raha notaninao ny olona manodidina anao, inona ny ataonao eto ambonin'ny tany? Fa milazanao hoe saina amin'ny ratsan-tanana ny afaka mamaly an'izany. Fa maninona anao velona androany? Anio alahady. Fa maninona anao velona? Tsy manakambara an'izany izy. Tsy fantany hoe maninona ny velona. Fa inona tokoa moa no ataoko eto? Fa maninona ianao no any Ambohimanarina mipetraka ohatra? Tsy fantatry ny olona izany. Tsy hain'izany fa hozy izy ny siantifika mamoaka an'ilay izy fotsiny hoe le hasard. Ino moa zany hasard zany? Mpirenireny ange zany. Mandehandeha any fahatany fotsiny. Fahatany. Jereo izy menakavy ihany nanome le définition ny fiainany. Ka ny fomba fijeriny an'ity zao tontolo zao ity dia le hasard. Rehefa miresaka ny olona zany atao hoe Big Bang zany, dia ny famaritany raha olombelona mizara roa moa siantifika, misy siantifika misy mino an'Andriamanitra sy ny famoronana, dia misy siantifika mino ny Big Bang. Zany hoe ohatr'izao zany fandeha le Big Bang hoe atao manankiray sa inona anankiray fotsiny dia tampotampoka teo, tsy rony tsy vetiny, tsisy nanaitra, tsisy namoa, dia mipoka dia lasa voaforona daholo zavatra rehetrarehetra. Dia teo amin'izay ny olombelona dia misy ny théorème de l'évolution dia neny voatra. Trondro ny olombelona taloha dia trondro ny voaka dia lasa nakarivotra nga dia ohatrany nafinaritra le nakarivotra dia lasa naniry tongotra no nakanakarivotra teo dia lasa nitsangana, lasa ragidro, lasa ohatran'izao, lasa ohatran'izao. Le hasard daholo ny zavatra rehetra. Zany atao hoe mirenireny. Le hasard zany tsy na tsy fantatrao ny androany, dia tsy fantatrao ny rapitso, dia tsy fantatrao ny ravakapitso, fa rahanao arak'izay fironany eo fotsiny ilay fiainana. Dia jereo tsara fiainan zanak'olombelona 750 isanjato, na mivavaka na tsy mivavaka, na izy mivavaka na izy tsy mivavaka, na inona finoany, na inona fandresendany, manana principe izy, manana fomba fisainana izy, manana fandresendahatra izy, manana zavatra izy izay hoe ny aohatran'izao fomba fisainako, ny aohatr'izao fomba fiainako, zao ny amin'ny mety amiko, zao tsy eken'ny saiko, fa mitovy daholo. Tsy mahalala hoe inona ny atao. Fa trahana ny fiainana arak'izay fruit-mandrany eo fotsiny. Misy vision any anaty any. Misy vision any anaty any. Dia manaraka an'izay fotsiny. Rehefa tsy mety ny vision raha iny, miditra amin'ny plan B. Tsy mety ny plan B, plan C ndray zany. Rehefa tapitra amin'ny plan, mamono tena. Tsy tatsonotsinona izay anaovana anazy. Ny sasany tapitra amin'ny plan, lasa adala. Ny sasany tapitra amin'ny plan, tsy hitantsony mamoy fo, miletika ao anatin'izay misy azy eo. Taranaka Kaina daholo, olona araka ny nofo. Fa misy kosa raha lasana bavy, hozy itsy Jesosy mivakitsika da. Ny fanambarany tao am-bokin'i Jaona toko 7 hoe misy kosa ny olona izay. Jaona toko 1 aloha milaza izy voalohany. Dia ny 12 hoe misy kosa hozy izy ny olona izay rehetra nandray azy. Dia ireo olo ireo no nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia ireo izay tsy nateraky ny nofo na ny sitrapon'ny olona. Tanao na fahaterahana ary nge eto amin'izao tontolo izao mandeha azara daholo. Mandeha izay raha tafahoana tamin'ny anina. Dia ohatran'izao, dia ohatran'izao, dia ny vady dia niteraka. Dia ilay fahaterahana azara daholo eo fandeha. Ao izy misaotra masina hoe misy ireo izay tsy nateraky ny nofo, na nateraky ny sitrapon'ny olona, na ny fanirian'ny olona.
fa nateraka Andriamanitra ireo ny atao hoe olona araka ny fanahy. Amin'ny fotoana ny olona anankiray natsapa ny asan'Andriamanitra ny anatin'ny fony, natsapa ny herin'Andriamanitra ny anatin'ny fony, no foazin'Andriamanitra izy, no tairin'Andriamanitra izy eo amin'io lalana mandeha tsy fantatra andeha ho aizy io. Inona moa mahatonga amin'ny resaka fanahitra any amin'ny testamenta taloha raha dia zany ny fiainana na Solomona ary tonga saina amin'izany zavatra zany noho ny amin'ny intelligence ny Solomona. Ampitory-teny farafolo angamba misy an'izay tantara zay, noho ny amin'ny intelligence sy ny fahendrenana ananany. Ozy izy Solomona laza hoe zangy ozy izy tena tsisy olona tahaka teo alohako hoe. Fantatry Solomona tsara ny kapasité rehetrarehetra tany anatiny, ny fahaizana rehetra ny ratoviny, ny fahendrenana ananany, fanazany atao hoe mpanjaka vavin'ny Sheba zany ary, reine de Sheba, ny tatsinanana rehetra tonga eo aminy ankohaka anatitra babo, anatitra fanomezana, inona iainona ny fahendreny. Fozy izy Solomona rehefa vitsy zany hoe fa rehefa nataoko ny zavatra rehetra vitako ozy izy ny fandiniana dia inona? To zava-poana sy misambodrivotra avokoa izy zany. Zany atao hoe olona conscient, tonga saina. Fa tsy hitany izay atao eto ambonin'ny tany. Le izy ny olona fotsiny tsy tonga saina. Esonao. Fa tsy hoe rehefa tsy tonga saina akory dia misy atao eto ambonin'ny tany. Na le olombelona ary zany manana izay vocabulaire zay, malagasy moa zany. Hoe tsy manan-katao sy ny manan-katao. Fa za te hilaza aminao fa na reny lazaina fa manan-katao reny ary. Mirenireny ravo tsy olona ao amin'ny fanahy. Fa ny olona ao amin'ny fanahy no manana ny antom-pisiny eto amin'izao tontolo zao. Amen. Foazina kely aloha zao matory ianao. Dia hoy zay ako hoe mizara roa aloha zay zany le tantara. Raha ohatra mamangy anao sady ny tompo androany dia mahatonga anao mandinika ny fiainanao ary za ty moa dia ho aiza marina zany. Za ty moa anao inona marina zany. So dia mbazary zany. Dia mantsy ny olona jambena kely zay ny masony dia very fa ny hafa foana zany. Anaty saina tena. Dia raha kotomamy lava tsy mitsy zany tantarain'ny paster zany. Le mandry atatatra tsy hitako mitsy antom-pisiny le rangahy iny marina. Mieritreritra an'le mpiady atsena azy ireny tena anamery daolona angamba ny antom-pisiny ireny. Zany ny imagination. Fa hozy aho hoe Solomona izay tompony voninahitra. Solomona izay natao référence mihitsy no hoe denionareo ny voninkazo izy Jesosy. Fa jereo ny famelan'ny blossom, ny fleur, ny zavatra mipotra eo aminy. Na Solomona tamin'ny voninahitra rehetra ngery tsy mitafitaka ny ray amin'ireny. Tsy mitafitaka ny ray amin'ireny zany hoe natao référence mihitsy ny atsara tarehan'ny akanjo Solomona. Fa Solomona mahatsapa ny tenany. Fa mbola pirenireny ihany na dia tsara tarehy ary ny akanjoko. Mbola pirenireny ihany na dia ohatran'izao sy ohatran'izao ary. Na ohatr'izao ary fiainako na mandohalika ao anatriako ary mpanjaka rehetrarehetra sy ny sisa rehetra. Tena hitanao ny limite ny Solomona mihitsy. Mamaky an'le Baiboly ianao. Zay ny tiavako mamaky testamenta taloha, ahitako ny alehiben'ny fahasoavana nomen'Andriamanitra. Ahitako ny fanavahan'Andriamanitra hoe le olombelona tsy ritindra olombelona any amin'ny testamenta taloha ka tsy manana ny zavatra tsapako ao anatin'ny foko. Sy ny zavatra omeny Kristy alay antom-pisina, alay antom-pahavelomana. Lay mampijoro le mahatonga tsy miabandona, le mahatonga mbola faly, le mahatonga mandroso foana amin'ny vanim-potoana rehetra. Zany ny tiavako mamaky testamenta taloha. So amin'izay problema raha lasena bavy. Rehefa natsoin'Andriamanitra tsika, dia ny problemantsika ao anatin'ilay tontolo. Zay tsy problemantsika rery ihany fa problema générationnel mihitsy. Zany hoe isaka vanim-potoana dia misy an'ilay olona foana nanomboka tany amin'ny vanim-potoana ny apôstôly Paul manam-pahatonga ny ankehitriny. Dia misy ary ny génération raha mbola tsy ho avy Jesosy amin'ny génération antsika tsy amena dia ho an'ny génération manaraka eo koa dia mbola anana an'izay olona an'izay. Ilay olona natsoina
dia tsy tena voarain'ny fon'ny olona loatra. Aloha vaiko le teny fa manjary tsy tsapantsika ny tenantsika. Tsy tena voarain'ny fotsika loatra fa olo-panahy isika. Fa ny zavatra iainantsika sy ny zavatra fiainantsika andavanandro dia tahaka ny olona ranofo nandray ny famonjena. Tanao misy fiovana kely fotsiny, misy transformation kely fotsiny ihany ao anatin'ilay fiainana olo zao tontolo zao, izay velona fotsiny, izay mifoha maraina dia mitady ny sakafony, dia mitady izay hasoa ny fiainany, dia mitady izay hasoany izy menakavy. Dia rehefa metimety izay zavatra izay, dia mitady ny dingana manaraka indray. Misy ilay atao hoe pyramide de Maslow, dia atao farany ambany misy an'ilay besoin n'olombelona fototra, hanina, fitafiana, trano ialofana. Rehefa milamina tsara io dia miakatra ambonimbony indray ny besoin ndra olombelona. Fa milamina hanina, milamina fitafiana, milamina ny trano ialofako, mba ohatrany mba mila olona ity asy ho tia indray ako ato ambony ato. Rehefa milamina indray iny dia miakatra ambonimbony indray. Rehefa milamina iny izao mba mila confort amin'izay mba ohatran'izao. Dia rehefa tafakatra ambonimbony mba mila voninahitra amin'izay ny tenantsika, ny tena koa mba somary solasola, fotsy volo amin'ny tany, mba mila hajaina, mba mila an'izao. Zany ataony olombelona io manaraka n'iny planina tafapetraka iny fotsiny. Dia hoy hoe problema. Rehefa voafidin'Andriamanitra isika, rehefa natsoin'Andriamanitra isika, miverina amintsika foana le havatra Petera voalohany toko 2:9 tsy fantatro 7:20. Isika raha lasenam-pavy dia taranaka voafidy, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, fanjakam-pisorona. Faly fotsiny amin'ny fiantsoan'Andriamanitra. Fa tsy miaina n'ilay olo-panahintsika. Ho zao Paul miresaka, miazakaza, nisy asakasaka filokana napetraka eo anoloantsika. Fa firy amintsika ny mieritreritra rehefa latsinainy maraina. Hoe misy azakazaka filokana napetraka eto anatrehako. Azakazaka ataoko zao ny endrika bus 192. Dia ataoko izay idiranao par tous les moyens. Ny azakazaka ho ataoko zao dia aiza indray ny ahitana entana ho amidy, aiza indray ny anaovana an'izao, aiza indray ny anaovana an'ity, aiza indray ny anaovana ny roa. Isika namboarina ho zavaboary vaovao. Amen. Fa isika miaina tahaka ny zavaboary taloha. Noforoana olo-panahy isika, izay rehetra nandray azy meniery ho tonga zanak'Andriamanitra, izay tsy nateraka ny nofo na ny sitrapon'ny olona na ny sitrapon'ny ra, fa nateraka Andriamanitra, teraka amin'izay izy nataon'ny olona ihany ny ataony. Fisainan'ny olona ihany fisainany, fanaon'ny olona ihany ny fanaony. Dia asiana Jesosy indraindray. Ny sasany ary moa Jesosy dia fitaovana azona n'ilay zavatra tediavin'ny olona. Ny olona mitady harena amin'ny alalan'ny fikofohana mafy dia mafy, ny olona mitady harena amin'ny alalan'ny tsy fantatro fitadiavana business sy sisa rehetrarehetra, ny azy ny fivavahana ny moyen hitadiavana an'izany zavatra zany. Fa tsy zany re olona isika. Tsy ho voarainao androany ty afatra ty fa fantatro fanomboka zavatra amin'izay ny anaty fona ho any Andriamanitra. Amen. Atonga antsika ho tonga saina fa zasenao nge tsy olona ordinaire rehefa natsoin'Andriamanitra ho an'ny tenany. Amen. Zasenao nge ka misy voan'Andriamanitra namboleny ao anatitsika. Fa raha mbola voan'ny dada sy neny ihany ny kolokoloanao isan'andro, dia olombelona ordinaire ianao. Ary hijanona fotsiny ao anatinao ilay voan'Andriamanitra. Manina isika mbola manota tahaka ny fanotany zao tontolo zao? Manina isika mbola miaina faly emena? Manina misy karazana zavatra tsy resitsika? Manina misy fotoana reraka? Manina misy fotoana kivy? Manina misy fotoana mitoloko, mametraka fanontaniana, sosotra, tezitra, malaina?
satria zasenao olo-panany efa miaina olona miaina fiainan'olona araky ny nofo tsy zany mihitsy ny namoronan'Andriamanitra atsika fa rehefa noforoniny tao amin'ny Kristy isika hatrany fony mbola tsy ary zao tontolo zao nofidiny tamin'ny Kristy hatrany fony mbola tsy ary zao tontolo zao dia noforonitsika hanao asa tsara ny asa tsara tsy hoe mandrafitra tsara na manao asa tanana tsara na manao sambirao tsara tsy ho amin'izany ny namoronana atsika fa ho vavolombelon'ny Kristy tsara anio ny atsara ilay ny antso atsika ny ala tamin'ny fahamazinana hiditra amin'ny fahazavany mahagaga amen landroany zany iraka ny tompo mba hanafatra amintsika sy resaka amintsika hoe olona natao hafa isika ity fiainana eto ambonin'ny tany ity tsy ity no destiny eo atsika raha miteny misaotra masina hoe aza miahiny amin'izao fiainana izao sy sisa rehetra ny dika zany tena hoe zay karakaran'io fa déconnecté eo amin'io mihitsy mombanao zay karakaran'io za milanao miaina fiainam-panahy za milanao manana contact amiko za milanao manana firaisana amiko za milanao misotro an'ilay rano izay mipoipoika tsy manapataperana omeko anao isanandro za milanao iainao an'izany iaina an'izany zavatra zany ahafahanao mamoaka ilay voako izay namboleko tao anatinao ahafahanao miaina ilay hery izay nampidiriko tao anatinao ny hery izay nomena atsika dia tsy hery ahatonga atsika iaina tsara fotsiny iaina mahafinaritra dia mahatoky anao ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao zay ny asako zay fa inona ny asanao inona ny asako sy asanao ao anatin'ilay izy natsona olona araky ny fanahy isika andao andeha araky ny fanahy amen problema ho zay ako générationnel efa tamin'ny andro fahiny misy fotoana ko foazin'ny tompo mihitsy ny amin'ity resaka baiboly ity fa misy zavatra be deaibe tsy soratana tao rehefa nandalo tao amin'ilay passage dia nalahelo mihitsy mifoka Andriamanitra noho ny aminay tsy ala hauteur zany dia misy zavatra tsy voasoratra ary misy zavatra tsy tafapetraka maka teny amin'izay tsika ankehitriny Korinthiana 1:2 andiny 2:10 Korinthiana 1:2 andiny 2:10 toezantsika hatrany amin'ny 7 eo amin'ny andiny 7 no farana atsika zao avaky ny teny aminaran'i Jesosy fa isika tsy kelikely fa isika tsy nandray ny fanahy zao tontolo zao fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fatatsika ndrazolova misy zavatra tiako zaraina kely Korinthiana 1:2 aloha andiny 9 aloha andiny 9 sy 7 toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy anefa milaza fahendrena amin'ny efa matanjaka izahay fa tsy ny fahendrena zao tontolo zao na ny an'ny mpanapaka an'izao tontolo zao zay olona mialevina fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zavaniafina dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho vonina atsika talohany nanaovana an'izao tontolo zao io fahendrena zava-miafina io ilay isika olo-panahy le niteneniko anao teo hoe tao anaty vavaka moa zany resaka lizy hoe tsy nitondra ina moa niteniko sy nitoteniko tsy amin'ny fahendrena mataona fa fafenon'ny fanahy sy ny hery eo amin'ilay Korinthiana 1:2 vakeo io ray manontolo io rehefa tonga any an-trano ianao tsy pony tsy rairay avy dia ho hitanao ny famangina zay omen'ny tompo anao zay le andiny 7 averiko kely le tsindropeo kely maneho zava-miafina dia fahendrena dia tsy nafa ma olo-panahy atsika amen toy izy nandiny 2:20 fa isika tsy nandray ny fanahy zao tontolo zao fa ny fanahy izay
avy amin'Andriamanitra mba ho fatatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Amen. Dia tsy inona fa ny maha-olo-panahintsika. Zany koa lazainay tsy amin'ny teny ampianariny fahendren'olombelona, fa amin'ny teny ampianariny fanahy. Raha milaza zava-panahy amin'ny olona izay araky ny fanahy, izahay. Amen. Olona araky ny fanahy anao sa tsy araky ny fanahy? Dika zay tokony afaka mandray an'izao fanambaran'izao ianao. Tsy mety amin'ny olona tsotra izao, fa ny mety amin'ny olona tsotra dia ahoana ny hatsaratsara fiainany. Meo fikafika sy meo sopapa. Avao amin'ny baiboly ao mba hapetipety ny fiainanay. Zany mety amin'ny olona tsotra fa tsy zany zava-panahy zany. Toizako 5:4. Fa ny olona izay araky ny nofo ihany, dia tsy mba mandray izay amin'ny fanan'Andriamanitra, io le fahendrena avy amin'Andriamanitra. Fa fahadalana aminy izany ary tsy azony. Satria araka ny fanahy no amatarana an'izany. Zay olona ao amin'ny fanahy, zay olona manana ny fanan'Andriamanitra, zay olona nateraky ny fanahy masina. Zany mahafantatra an'izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra an'izany zavatra rehetra izany. Kanefa izy tsy mba fantarin'olona. Fa izy moa no mahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy. Fa izahay manana ny sain'i Kristy. 3. Ary zary raha lahy tsy nahazo ny teny taminareo, tahaka ny amin'izay araka ny fanahy, fa tahaka n'izay amin'ny nofo. Eto amin'izay le problematika raha lahy sy anabavy. Le olona voavonjy. Le olona voavonjy. Eo amin'ilay toko voalohany, toko ambony ary izy dia miresaka zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy. Zany hoe reto olona reto dia olona araka ny fanahy. Fa ny problematika dia zao, olona araka ny fanahy, nefa tsy afaka misezira ny zavatra araka ny fanahy. Azonao ve zany? Lay fiantsona, lay fahaterahana efa tonga, fa le olona mbola miraina tahaka ny fiainan'olombelona ordinaire, olona tsotra lasa eny fotsiny. Mitady ny fitadin'ny olona, maniry ny fanirin'ny olona, mikatsaka ny katsahan'ny olona, manatena ny atenain'ny olona, miadin'ny olona. Eto anisy tsindro-peo kely, tsika tsy natao hiady amin'ny jirama, lazao kely namanao aloha. Fa zany ange raha lasa nabava fiainan'olombelona araka ny nofo. Rehefa tsy mijery eo amin'ny fanahy isika dia miady ny fiadin'ny olona. Dia na tsy miteny ary ny vava satria izay hozy pastera zany. Nanoratra pastera indray mandeha tsy mahazo memenina. Fa ny anatin'ny saina any misy tena marina mihitsy. Le vava zany tsy azo sokafana satria tsy mahazo memenina. Dia any anatin'ny saina any fotsiny mijery ny publication ataon'ny olona. Ataovy marina mihitsy. Mila tonga saina zanak'Andriamanitra hoe olona araka ny fanahy isika. Dia mila miaina izay zanak'Andriamanitra. Teoria daholo zavatra rehetra zaraintsika io raha vao tsy hainao amin'ny fanahy isika. Dia io toko fahatelo io natonga nalahelo. Efa ela be efa tany amin'ny 7 taona lasa tany angambany andalo teo amin'io ako. Efa famakoko ny epistely sy sisa fa Andriamanitra manana ny fotoana dia teo an'ny foazony foko hoe Andriamanitra ka ity resaka Paoly rehetrarehetra ity zany. Dia toizako ilay izy, zaho raha lahy tsy mahazo miteny taminareo tahaka ny izay araka ny fanahy, fa tahaka izay mbola minofo. Dia tahaka izay mbola zaza ihany amin'ny Kristy. Ronono nomeko anareo fa tsy vetikanina satria tsy mbola matanjaka ianareo. Mbola tsy matanjaka nareo mahandraka ankehitriny azy. Ina moa no dika zavatra ambaran'i Paoly zany? Ity boky vakintsika ity zany dia inona? Ronono. Tsika zany mijery an'io hoe taolany, vetikaniny, fa ka ity natao hoe ronono. Le vetikanina voafina, voapirina satria manino charnel araka ny nofo le mpiaino. Dia tsy afaka nomena vetikanina. Voanetina ny vetikanina tonga dia tsy laitra ny any anatiny. Dia tsy maintsy mijanona tamin'ny ronono. Dia inona le ronono? Fananarana le mpiady lahy, fananarana le mbola mijangajanga, fananarana lay mbola tia tena, lay mbola tia kely, lay mbola
mbola ohatra zao te rehefa mamaky ny epistily ianao te miverina amin'ny resaka fanitsinitsina ny fiainana ranofo sy zavatra zay iainana nefa ny olon'i Kristy tokony efa ho ambony zany zavatra zany no iainany. Mifony ny olon'i Kristy efa tsy tokony ho izany intsony fa tokony olona efa miaina miara-miaina amin'Andriamanitra ao anatiny ao. Fa teoria foana ny filazantsara zay ambarantsika raha mbola izany foana ny ambetibety ny fiainantsika foana no ataontsika. Ny andaminana ny fiainantsika tsika tokony tsy resaka an'izany intsony. Ozy izy indray moa le resaka niny any amin'ny Hebreo angambany hoe resaka fanadiovana, resaka fibebahana ialana amin'ny asa maty. Zany atao hoe fampianarana araky ny nofo. Raha mbola izany foana ny tanysaina, raha mbola izany foana ny fanitsiana, fa ny fampianarana araky ny fanahy, manomboka mianatra amin'izay mifanerasera amin'Andriamanitra ao amin'ny tontolo ara-panahy, manomboka mibanjina ny Kristy te miaino azy ao amin'ny tontolo ara-panahy ianao manokana mihitsy, manomboka mametraka amin'ny fiainana amin'izay araky lahiry matoky anao ary rehefa matoky azy lasena amin'izay te miresaka amin'ny tompo hoe zamba te anana fiainam-panahy amin'izay ao anaty foko ao. Manomboka mibanjina amin'izay hoe inona le napetraka Andriamanitra ao anatiko. Jaona 2:7-9 misy teny ao manambara tahaka izao: ny aviany zanak'Andriamanitra dia nandrava ny asan'ny devoly. Inona ny asan'ny devoly? Ny ota, satria manino? Zay rehetra manota dia avy amin'ny devoly. Ny olombelona rehetra dia zanaky ny devoly daholy. Fa ny aviany Kristy dia ny andrava an'izay tendance izay. Nasiany devoly semence tao anatiny voan'ny devoly ao anatiny olombelona. Inona le voan'ny devoly? Ny fahotana. Rehefa tonga le voan'ny devoly dia tsy na fahotana, io fahotana voan'ny devoly ao anatiny olombelona io ny tsy idiran'ny lanitra. Tsy possible mihitsy isy semence du diable tafiditra ny danitra ko le grand patron raha voadaka tahafitaniko ny ianao indray tady apiditra hiakatra any. Tsisy hevitra. Ozy Andriamanitra hoe ahafahan'ny olombelona io miditra lanitra tsy maintsy potehana aloha io semence du diable io. Le vonamboleny Satana ao anatiny io dia tsy na fahotana tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva, fa tsy amin'ny alalan'ny zavatra zay nataontsika. Tsy maintsy potehana aloha, tsy maintsy ravahana, ary zao ny heviany zanak'Andriamanitra andravany io asan'ny devoly io. Amen. Rehefa nandray famonjena ny olona dia rava ny asan'ny devoly ao anatiny. Ozy izy sotra masina Romanina 9:9 misy ny atao hoe tena niota ao anatin'ny olombelona ao, ary io tena niota io dia ny rano nomboana tamin'i Kristy Jesosy. Mba ho faty ny tena niota, mba tsy ho velona nompo niota intsony itsika, fa hanompo an'Andriamanitra. Rehefa maty amin'izay ny tena niota, rehefa maty ny semence du diable, dia nampidirina semence de Dieu. Zao sotra masina milaza eo amin'ny 9:7, Jaona 1:7-9. Zao ny heviany zanak'Andriamanitra dia nandrava ny asan'ny devoly. Dia rehefa tonga ilay izy dia zao ny ambarany hoe ny zanak'Andriamanitra tsy manota ozy izy, satria ny voan'Andriamanitra mitoetra ao anatiny. Dia toy izany eo amin'ny 9:10 hoe izany ny ahalalanareo izay zanaky ny devoly sy ny zanak'Andriamanitra. Natao hoe zanaky ny devoly tsy le olona le sadika be medaladala be reny, na olona manao tatouage hatrany tapon-doka hatrany paladie, na le olona le nitapahany ny oriny. Misy olombelona bizara nge eto ty oriny ty nanapahany iny. Dia sofiny ty asiany kavina boribory malalaka be azonao ampidirana ratsan-tanana anankitelo. Dia hitarehany feno tatouage dia sesisa dia reny zanaky ny devoly izy. Zanaky ny devoly le manana semence du diable ao anatiny, resaka semence, resaka voa, resaka zavatra nambolen'ny devoly tao anatiny olombelona, fa ho tanaka na dia miezaka tahaka n'inona ary ny olombelona mba hanamary teny. Tsy mety. Na miezaka tahaka n'inona ary izy ihany dia mahalala ny fetrany hoe zangy mba olombelona ihany. Fa rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia zay nafatesany teo ambony hazo fijaliana, tsy maintsy vonoiny io taranaky ny devoly ao anatiny olombelona io. Ho azy manontany efa maninona manendra tonga dia mba vonjena fotsiny le olombelona rehetra, tsy azo vonjena fotsiny zany. Andriamanitra masina dia davinao apiditra
taranaka ny devoly ao anatin'ny fanjakany no tsy maintsy vonoana aloha dia nomboana teo amin'ny hazo fijaliana dia miara voombo amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Kristy Jesosy ozy Paoly tiana ny toyany tsy zatsony vel Kristy amin'izay ny velona atao anatiko Kristy tsy miara-miaina amin'ny taranaka ny devoly tsisy olombelona mihitsy ka tsy nandalo an'izany fiaraha-miombo amin'ny Kristy zany ka misy Jesosy ao anatiny dia zao ny toy an'ilay tantara fa madiva ifarany tsika ampanginy kely ny ankizy eo akaikinao raha ohatra ka mitabataba izy zao ny toy an'ilay tantara rehefa vitsy izay zavatra iray dia tsy hoe nomboana fotsiny dia azay ianao falifaly amin'izay ianao mitsinjatsinja dia amin'izay ianao miteraterana Andriamanitra dia tonga mivavaka tonga miangona dia manao adidy am-piangonana dia miditry ny lanitra ianao rehefa avy ao tsy izay fa nandalian'Andriamanitra momba azy mihitsy ianao dia namboleny ao anatinao ny voany iaina tsy fananan-kery foana tsika raha vao tsy iaina ny fiainam-panahy sy ny fiainana ara-panahy iaina fahaverezan-kevitra foana izaho sy ianao iaina remise en question foana izaho sy ianao raha vao tsy iainantsika ny zavatra izay nomen'Andriamanitra antsika inona ny zavatra izay nomen'Andriamanitra antsika ny voany semence de Dieu lay fanahiny mba iainanao fiainana ara-panahy amin'izay mba tsy asanao sainany amin'izao fiainana mandalo izao fa noloranao ny momba ny tenanao ity zaly navotan'i Jesosy dia hibanjinao aminao manana herintsika ao anatintsika ao Baiboly rehetra milaza izany daholo izay rehetra nandray azy dia nomeny hery misy hery ao Timoty faharotoko voalohany andiny fafito tsy nomen'Andriamanitra fanahosa fa fanamahery fa tsy iaina amin'izany mihitsy ianao raha mbola olona araka ny nofo tsy iaina an'izany mihitsy ianao raha mbola mandeha araka ny nofo ozy Paoly efa na dia velona araka ny nofo ary izahay dia tsy mba fiadian'ny nofo ny fiadian'ny tafika ahy fa fediana ara-panahy mandinika ny tantaran'i Paoly avaiza io hery io fa maninona izy mahavita mihoatra noho isika fa maninona izy maharitra fahoriana mihoatra noho isika tsika vao hitrangany zavatra kely dia efa mimenina tsika vao hitrangany zavatra kely dia efa mitaraina fialatsiny tsy fialatsiny zangety ho avy pastera fa tena hitanao moa zany fa dia zao maninona Paoly tsy miaina ny adilahy izay alaminy atao amin'reto Korintianina reto hiteny venao hoe satria izy apôstôly tsy isy dirany amin'ny maha-apôstôly azy zany fa n'apôstôly izy na tsy apôstôly no mahazanak'Andriamanitra azy miaina ao anaty tontolo ara-panahy no mahatonga azy ho tahakany fa ninona titra entiko sy entinao sa pastera fa afaka ny aina tahaka ny olona araka ny nofo dia mahita ianareo karazana pastera miady an'izao tontolo izao miady politika miady seza satria sanahariana voara avec pastera fa olona araka ny nofo sa olona araka ny fanahy ary ilay olona araka ny fanahy araka ny fanahy anarana fotsiny sa araka ny fanahy mandeha araka ny fanahy tokoa ilay anarana aloha efa nomena antsika asio amenina aloha na zany na tsy zany menatra daholo ve dia tsisy samy teny ka zany lazainy Paoly eto ilay olona mbola miady lahy ilay olona mbola manao ana rehetra dia nefa mbola lazay fa miteny zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy donc zany ilay anarana aloha efa azo ohatran'ilay hoe mahazanak'Andriamanitra fa reste affaire raha lasina bafy ndao hiaina an'ilay izy amin'izay zanak'Andriamanitra ve ianao aza miaina ohatran'ny zanak'izao tontolo izao hoe ny atao hoe zanak'izao tontolo izao nke tsy mihaino hiran'izao tontolo izao hoe tsy tapitra hatreo hoe ka rehefa mahita olona mitsinjatsinjaka ianao manao grisagorisa karatsakaratsaka lalana kody izy ianao reny zanak'izao tontolo izao tsy izay nge ny définition n'ilay zanak'izao tontolo izao hoe tsy izay ilay fiainan'izao tontolo izao hoe
dia iteny ihany koa ianao ndaty manao fiainana zao tontolo zao za tsy mijery filma fa tsy filma ara-pivavahana fa tsy saningina atao hoe zava-panahy za mihira tsy saningina atao hoe zava-panahy azo atao ny mihira fa tsy manana contact amin'Andriamanitra azonao ve zany azo atao ny miantory-teny fa zéro contact ozy le olona anankiray zay nanoratra tamiko hoe za pastera miantory-teny tontolo andro fa tena henoko any anatiko any tena mbola be memena tena mbola tsy tafala mihitsy tena tsy amitiky zany fa le fiainana n'le izy mihitsy ao amin'Andriamanitra irery any teny afatra amin'ity androandroany ity zay tsy ny rehetra ny haray azy raha marantsika natsoina ho zanak'Andriamanitra tsika dao hiaina tahaka ny zanak'Andriamanitra dao hiakatra ambony n'ity zao tontolo zao ity ny tany tongotritsika mitey tany ny vavantsika mihinan-kanina sofintsika miaino zay rehetra bruit manodidina ny tanantsika miasa sy manao ny asa rehetra tokony ho atao fa fanahitsika ndao ampiorenina amin'Andriamanitra dao hijery an' Jesosy tompo finoantsika zay irery any ny lalam-pamokarana ary amoatsika ny voan'Andriamanitra tsy le zavatra ataonao io ny olana le zavatra ataonao io mampiseho fotsiny ihany ny zavatra mitranga ao anatinao lala raha manoto ianao androany tesitra manolona ianao androany telefona ianao androany nandangy ianao androany aspect extérieur zavatra fisehony ivelany an'le problema ao anatinao fotsiny zany reraka ianao androany manontany an'Andriamanitra ianao androany efa tena misy marina ve aloha ianao misy ireo mise en question ohatra ningeny impon'ny zanak'Andriamanitra tsy raha saina mijoro vavolombelona leto piano io caméra io vao mety anakidolo hoe alefa soara aloha mba andrama na ny mety possible hoe aloha asina fionana manokana aminao tsiraray avy pastera samy manana ny tantarany daholo tena za aloha tena nanao remise en question mihitsy hoe tena fa ina mahatonga zany satria tsika miaina eo amin'izao tontolo zao ny saitsika eo amin'izao tontolo zao fotsika eo amin'izao tontolo zao dia eto amin'izao tontolo zao tsika mametraka fanontaniana fa tsy miaina le napetraka Andriamanitra ao anatintsika tena zara mihitsy ny atao anatin'ilay izy hoe atao anatin'ny tontolo fizarana hoe rehefa mamaky ny Matteo sisa rehetra zavatra teneny Jesosy dia mila mitandrina satria izy no zavatra izay natongavany dia mitantara mihitsy ny hoe za tsy tonga eto amin'izao tontolo zao andrava ny lalàna fa atateraka rendre parfait anao parfait an'io dia rehefa miteny izy hoe zay rehetra tezitra amin'ny rahalany dia mendrika sina vato fiksoam-bary eo ambonin'ny atony dia aletika ny ranomasina tena filazana mihitsy zany ary fiampangana ny olona mihitsy zany fa fampisehoana eo anatrehan'ny olona mihitsy zany hoe tsisy olona afaka no tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra fa za koa mahita amin'izay nanomboka ny sokafan'Andriamanitra amin'izay ny foko hoe zany zavatra voasoratra zany ihany koa nefa tsy vita fotsiny hoe bon ho an'ny Israely zany ampitomboana n'ilay fahotana fotsiny amin'izay amin'izay eo amin'ny toerana izay iabetsahany io tanitombonin'ny fahasoavana hoe mara zany fa reny zavatra reny ihany koa accessible reny ho antsika zanak'Andriamanitra ozy Jakoba miresaka raha misy olona tsy mba tezitra miteny dia zany ny olona tanteraka ka mahafeny tenany rehetra matoa izy miteny an'izany revirevin-gadra ve zany sa possible zany ro antely azy aminao possible zany satria zany voan'Andriamanitra Jesosy ange tanteraka tamin'ny teny izy teto amin'izao tontolo zao hoe zay rehetra nitantarainy sy nyresany ainy daholo ny nanao azy nalay mpanahy tamin'ny tenany izy fa tsy latsaka tao anaty fakam-panahy dia zany possible zany ho antsika zasy ianao possible maritra fahoriana ho asy ianao amen possible maritra fanenjehana ho asy ianao amen rehefa miteny ny soratra masina hoe misoran'izay manenjika anareo possible zany ho asy ianao trany gagabe nareo mihainy dia mbola tsisy nanenjika renao pastera mangatao amin'ny fahavalonao
raha misy maniry anao andeha maily ray mandehana miaraka amin'ny maily roa taloha zany iny tantara iny ohatratran'izao hoe forseny miaramila ry zala misy miaramila romanina tonga avany dia tonga dia oentinetako tonga dia avy avany fotsiny entinetako boatsy aho dia anao sotra masina raisoletany dia oentim-parapahatongana raha miteny izy hoe atretsy fotsiny okizay toy izy olo lalana mivoto be fo tsy possible nataony lisany ary efa tsy fidiny oentinetako ka tsy hitondra raha misy mamelaka ny takolako ankavanana me ho azo koa ny ankavia me fotsiny olona mijery eny papame mihitsy ianao tery Jesosy le raha teo rehefa fehezina fotsiny ny tanana tsy hamalina anazy ko me koa ny ilana fa ny olona miaina ao anatin'ny tontolo fanahy afaka miaina an'izany zany nge nataon'ny olona an' Jesosy sa tsy zany namely Paoly aloha nena moa namotsitra ihany ngara iny tamin'ny vanim-potoanany Jesosy tsy namotsitra mihitsy nisy namely izy fa ny Paoly nisy namely izy fa alingara iny ihany rindrina milalotra fotso izy nanome fahefananao amely voaka ihany d'origine fa zay zany fampianarana antsika mihitsy hoe misy tontolo roa tontolo zao tontolo zao dia miaina ohatran'izao tontolo zao mitady ohatran'izao tontolo zao dia ianao fotsiny mahalala fampianarana antsika raha angatsy mikatsaka zavatra ny tany nefa ianao te hikatsaka be mihitsy ny amin'io nefa ianao te hitady be mihitsy amin'io abo zay moa zany osy pastera hoe tsika ho nefa nazo an'izao dia mampahery tena fotsiny fa raha amin'ny tontolo ara-panahy ianao manana hery ianao andavana an'izany manana hery ianao hijoroana manana hery ianao hifaliana na dia ao anaty affliction aza ozy izy fomba filazany azy amin'ny teny frantsay manana hery ianao dia ozy izy ilay nambaran'ilay olona anankiray indray mandeha izay Dioniety ny anarany fa ahoana ozy izy reto kristianina reto tahaka ny hoe ao ambanitry zareo izao tontolo izao tahaka ny hoe miaina ambony ohatrany hoe tsy miaina eo amin'izao tontolo izao izy zany mba analizin'ny olona mpanao politika tany amin'ny vanim-potoana amanjato taona ny lasa tany rehefa nahitany kristianina tao tsy mampaninana azy ny fiainany izy tao tsy manan-karena fa maninona ry zareo fanampy sarotra ho antsika nge fanampy mora nge fampiteny hoe tiako ianao rahalahy mora zany miaraka amin'ny maso tena mba tiako ianao rahalahy fa sarotra ny miainana zany raha vao tsy olo-panahy isika sarotra mamela heloka tsy vitan'olombelona zany za zany tsy mampirisika olona mela heloko zany tsy vitanao zany vavanao afaka amin'ny teny avelako ny heloko fa ny tongotra ao tsy anaiky mihitsy ny raha vao fanena amin'iny olona iny fa tsy maintsy epita foana za te ho any an-danitra fotsiny tenenako hoe avelako ny heloko dia asiany vazana le je pardonne mais je n'oublie pas zany hono nareo vehivavy je pardonne mais je n'oublie pas tsy pardonne ianaran'izany za pardon zany voafafy tahaka ny tsy nisy hainao olombelona ve zany no aza manday aza me tsara velatsika tsy hain'le olona ara-nofo zany fa hain'le olona ara-panahy satria le olona araka fanahy misy voan'Andriamanitra mitoetra ao anatiny dia tsy ezana le voan'Andriamanitra aza mivavaka hoe ampianaro azy zany tsy enara zany fa le fiainana no iainana le Andriamanitra ao amin'ny tontolo ara-panahy no iresahana za te eo aminao foana te hitoetra eo aminao foana te hipanjina anao tsy te hitoetra tiako ny tongotro mipetraka fotsiny amin'izao tontolo izao ny tanako manao ny asa ny saiko manao izay tokony ho atao amin'ny foko tiako orina aminao amenna raha nahazo fehezanteny ray monja ianao tao anatin'izay dia efa zava-dehibe ny ambony mandeha mendalana amenna za mieritreritra hoe amin'ny herinandro ianao dia ho vitanao zany rehetra zany fa ny ambony mandeha mendalana mangatany tompo androany za te hiaina an'izany tsy te hiaina fotsiny aho hoe olona voavony tsy dia samy vita
za tsy olona pireny reny zany regny mba atao vavaka amenna za Jesosy tsy olona pireny reny za tsy olona tsisy atao e za tsy olona natsotsona fatany tsy hoe tsy hitan'Andriamanitra zay atsona dia natsony ianao fa natsony ianao satria izy hoe misy tanjona ao anatin'ilay izy dia rehefa natsony ianao dia ny ekipeny amin'izay inona ny ekipement nomena anao ilay voan'Andriamanitra ny nampidiriny ao anatinao njaranao no mizatra amin'ilay fitaovanao vaovao sisa manomboka androany hoetsaka antsika raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto